Iresaka ny tontolon'ny fifidianana izay ihany isika tanterana ny 20 Desambra ho avy izao miaraka amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao ary dia efa miomana amin'ny fiatrehana izany ny kandida ho an'ny Rasoldzona Tahina kandida ny boriboritany fahadimy dia androany no nanatontosana ny fitokanana ny foibe ny fikambanana raisiny 5. Eto Amboditsiry misy ny foibe ny fikambanana raisiny 5 izay nanolotra ny kandida Rasoldzona Tahina na hijetaka amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho an'ny boriboritany fahadimy izay totsaina ny 20 Desambra ho avy izao. Tao anatin'ny firaisan-kina amin'ny mponiny boriboritany fahadimy no nantanterahana ny lanonam-panokanana io tolakandro io foibe izay raitra ary ahitana fotodrafitrasa ilaina amin'ny fandraisan'olona ny serasera ary toerana ahafahana mikirakira ny voaka-pifidianana avy amin'ny fokontany nandrafitra izay boriboritany fahadimy izay. Hitondra politika vaovao hijery mifototra amin'ny fijerena akaiky ny tombotsoan'ny vahoaka no fanamby apetraky ny raisiny 5 izay manolotra ny Rasoldzona Tahina. Naresy lahatra zany nanapa-kevitra indray andraikitra tao firenena satria tsy mora zany ekena fa tsy mora zany traikefa efa manana traikefa amin'ny resaka fandrarahana natapa-kevitra ako zany dia manoloana zao zatra misy rehetra tao amin'ny firenena ity manoloana zao fahatrano manoloana zao krizy manjady zao tsy afaka iraviravin-tanana fotsiny izahay fa dia nanapa-kevitra mihitsy hoe manana traikefa izay raisinay an-tanana maka hiditra solombavam-bahoaka latsaka solombavam-bahoaka zany eto Madagasikara dia mba anisan'ny ady ho an'ireo vahoaka malagasy satria tsy rariny intsony zao fahantrana misy eto amintsika izao fa fotoana dia fotoana toy izao ahafahana miala amin'izao fahantrana. Izahay mijoro eto dia mahaleo tena fikambanana mahaleo tena ekena misy fa misy ireo mpanao politika izay milatsaka ihany koa mifaninana amintsika kanefa na zany matoa izay matoa izay mijoro amin'izao fotoana izao vonona ny andray andraikitra ary ny olona tsara n'ity fifidianana ity dia ny vahoaka ihany ary ny fanaovana politika teto amintsika iarahana lalana zavatra nisy fa raha zahako manokana dia hitako hoe tsy mety misy ny fomba fanaovana politika teto amin'ny firenena ity nandritran'izay hitako hoe 10 taona lasa mihitsy azy ka izay no mahatonga anay mijoro eto mandray andraikitra amin'izany manona zany zavatra fa raha fomba fanaovana politika teo aloha tsy hiditra amin'izay zavatra izay izahay fa fomba fanaovana politika vaovao ny antony ijoroana eto. Ny boriboritany fahadimy izay ahitana fokontany 7 moa ary izy no boriboritany be mifidy indrindra eto an-drenivohitra mahatratra 250 sy 4 alina sy 1 hetsy mantsy ny mifidy voasoratra anarana eto raha ny statistika farany navoaka ny senita ny 4 oktobra lasa teo. Kandida raiky amin'ny 30 no ifaninana eto ary efa vita ny atsapaka ahafantarana ny laran'ny kandida ao anatin'ny bilda tokana akalarina fa 20 no misy ny kandida Rasoldzona Tahina izay anisan'ny kandida matanjaka ao anatin'ity boriboritany fahadimy ity.